miarabanao tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany fotoana iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra hanova amin'ny fiainanao ho lasa feno fifaliana, feno fiadanana ary feno fandresena. Tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany androantsika nomboka video vaovao miresaka ny hoe amin'ny Kristy no amin'ny fanahy. Fa ny zavatra nijerentsika tamin'ny farany mantsy ny tenin'Andriamanitra tao amin'izao toko 7:2 sy 1:30 hoe dia Jesosy niteny hoe rehefa mino anazy tsika izy dia aveo maharitra amin'ny teniny, dia aveo voafantatsika marina, dia aveo marina ny afaka tsika tsy andevo. Dia zava-dehibe za mantsy hoe misy fifampizarana atao ohatran'izao fa izy tena mbola zava-dehibe be hoe ianao maharitra amin'ilay tenin'Andriamanitra. Anisan'ny fampiarana zany hoe izay tenin'Andriamanitra zaraina eto ohatra dia lalininao be mihitsy rehefa tonga any an-trano. Mamaky tenin'Andriamanitra hafa ianao mitovitovy an'iny. Vakinao amin'izay fiteny fantatrao rehetrarehetra mihitsy raha mahay miteny frantsay ianao dia sady mamaky baiboly teny frantsay any ahafahanao mahita hoe inona ny tena hevitry ilay tenin'Andriamanitra. Dia fandraisantsika mantsy izay hoe mivavaka amin'ny teny tsy fantatra antsika izy ny tenin'Andriamanitra dia miteny ilay mystera, ilay zavatra tsy misy mahafantatra fa ao amin'ny fanahintsika miresaka amin'Andriamanitra. Dia fandraisantsika koa izay hoe ny fanahy masina hozy izy ny ampianatra antsika zavatra ho avy. Dia dikan'izany mantsy zava-dehibe be mihitsy koa antsika mandray ilay batisa ny fanahy masina dia ahafahantsika mino dia ahafahantsika hoe manohy. Dia Jesosy mantsy efa niteny izany hoe mahazo hery tsika hozy izy rehefa ilay mandray ny fanahy masina iny na hoe rehefa ilay tsika atao batisa ny fanahy masina iny. Dia ahafahantsika misy koa izany hoe manahy ahafahantsika manohy ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia ny zavatra tombokantsika androany hoe ao amin'ny Kristy dia ny tenin'Andriamanitra vakintsika voalohany Korintana 4:5-9. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Eny na dia nafantatra ny Kristy araka ny nofo azy isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Dia eto mantsy izany Paola nanomboka nanoratra hoe tsy mahafantatra olona araka ny nofo intsony izy dia anao tazana mihitsy mantsy na ny tenantsika ary. Dia zavatra atao mantsy izany rehefa hoe manomboka mandray an'i Jesosy tsika dia tsy mahafantatra ny tenantsika araka ny nofo intsony. Izany atao mandeha araka ny nofo, mahita ny tenantsika araka ny nofo. Fa mahafantatra ny tenantsika amin'ny fanahy dia hoe iza antsika ao amin'ny Kristy. Iny ilay zavatra nataon'Andriamanitra any amin'ny fanahy ny tenin'Andriamanitra anisan'ny vakintsika voalohany mihitsy izao toko 7 ziny dia 9 angamba ziny izay. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe izay teraka ny nofo dia nofo ary izay teraka ny fanahy dia fanahy. Dia za mantsy izany mamantatra antsika hoe iza antsika rehefa nateraka ny fanahy, rehefa ilay nateraka vaovao, rehefa ilay nateraka Andriamanitra vaovao dia iny ny tena natiora antsika tena izy amin'izay manomboka eo. Dia izay mantsy izany anisan'ny zavatra ataontsika ato dia hamaky tenin'Andriamanitra manaraka amin'izay tsika. Dia zavatra jerentsika voalohany hoe manompo amin'ny fanahy sy fahamarinana. Izao toko 4:7-20. Jesosy no miteny eto fa ho avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy fahamarinana, fa ny ray koa mitady mivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana. Dia eto mantsy izany Jesosy naminahiny tamin'izany na hoe niteny meloha resaka tamina vehivavy mantsy izy eto, vehivavy Samaritana. Fa Jesosy niteny hoe isy fomba fifandraisana amin'Andriamanitra vaovao izy. Dia izany zavatra hitantsika eto, Jesosy niteny hoe avy ny andro tamin'izany ary efa tonga ry izy tamin'izany. Dia hoy hoe mpivavaka amin'izay hoy izy hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy fahamarinana. Misy an'izany fanompoana an'Andriamanitra izany mantsy izany hoe fomba fifandraisana amin'Andriamanitra dia amin'ny fanahy sy fahamarinana. Dia izany ilay ianarantsika, izany ilay ianarana teny fiainana kristiana. Kristiana tsy hoe mandeha ho azy amin'izao dia mifandray amin'Andriamanitra tsika arakaraka izay fahatsapantsika ety anatintsika ety fotsiny ohatra. Izy be dia be mihitsy ny kristiana manao an'izany. Raha ohatra hoe mahatsapa tena diso izy ohatra dia eritreretiny hoe Andriamanitra angamba tezitra aminazy. Misy olona mieritreritra an'izany, izay zao ninona izany taloha. Mieritreritra an'izany hoe raha marary ohatra dia ataon'Andriamanitra marary. Efa ny baiboly miteny izany hoe dia kapoka tamin'i Jesosy ary nanasitranana antsika ny aretintsika natao teo amin'i Jesosy. Misy fotoana ny olona mieritreritra an'izany hoe fomba fifandraisana amin'Andriamanitra hoe mifona foana isan-kalady nanao an'izany koa izay taloha. Nefa ny baiboly kay miteny izany hoe fahamarinan'Andriamanitra antsika rehefa ao amin'i Jesosy. Dia dikan'izany mantsy izany misy fomba fifandraisana amin'Andriamanitra ilay antsoin'ny baiboly hoe fanahy sy fahamarinana. Dia iny ilay fomba tian'Andriamanitra hifandraisantsika aminazy, tsy hoe arakaraka ny fahatsapantsika fa arakaraka izay zavatra tenenin'Andriamanitra hoe inona ilay izy. Dia tenin'Andriamanitra jerentsika mitovitovy an'iny ihany Romana toko 7:1. Dia efa navakintsika mantsy ity efa elaela izay. Fa ankehitriny dia afaka tamin'ny lalàna isika satria maty amin'izay niazonana antsika ka dia manompo amin'ny havaozam-panahy isika fa tsy amin'ny ahelan'ny soratra. Dia eto mantsy miteny indray tenin'Andriamanitra hoe manompona hoe mifandray amin'Andriamanitra isika amin'ny havaozam-panahy hoe amina fomba fanompoana vaovao dia hoe amin'ny fanahy. Dia izany mantsy izany anisan'ny mahasamy hafa ny testameta taloha sy ny testameta vaovao. Testameta taloha nanompo ny olona tamin'ny alalana lalàna na hoe tamin'ny alalana soratra. Fa dia amin'ny testameta vaovao manompo tsika mifototra amin'ny fanahy.
de ny korintiana faharotoko fatelo ary mbola miresaka an'izany ihany de afaka vakinao mihitsy zay rehefa any an-trano fa hoe nitovitovy le zavatra nyresantsika teo ihany fa manazava fotsiny izy hoe nisy fanompona anankiroa de fanompona tamin'ny voalohany ozy izy hoe ohatrany amin'ny diny favalo zao miresaka an'izany hoe tsy mainka izy voninahitra ny fanompona ombany fanahy fa raha nisy voninahitra ny fanompona mitondra fanamelohana mainka anatombomboninaitra ny fanompona mitondra fahamarinana de ve miresaka an'izany izy mampitaly le fanompona taloha sy le fanompona vaovao fa amin'ny ankapobeny izy hoe fanompona taloha de fanompona fototra amin'ny nofo fanompona fototra amina lalàna zavy-fitsipika tsy maintsy atao fa le fanompona tena izy le ntenen'i Jesosy hoe ho avy de fanompona fanahy fototra am'le hoe izy atsika rehefa nateraka Andriamanitra de iny fifandraisantsika amin'Andriamanitra de ny zavatra jerentsika manaraka mantsy hoe inona am'izay no dikan'izany hoe manompo amin'ny fanahy zany de Paul mantsy nanao fampitana hoe fampitana fanompona amin'ny nofo de fampitana am'le fanompona amin'ny fanahy de vakintsika ny Filipiana toko fahatelo de manompo amin'ny andininy fahatelo fa rehetra vakintsika kely mantsy ny aloha de misy zavatra mahavariana mihitsy resan'ny Paul izy hoe tandremo ny tenanareo amin'ny ambo tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy tandremo ny tenanareo amin'ny voakilema de tomantsy Paul manompoka miresaka hoe tandremo izy ny tenantsika amin'izany zavatra tsony Paul zany hoe alika tamin'izay mantsy le olona le mampianatra finoana jiosy hoe mampianatra kristiana hitandrina lalàna zany zava-nisy tamin'izany de zany tsony Paul hoe alika de ozy izy hoe fa isika ny voafora zay manompo amin'ny fanan'Andriamanitra ary manao an' Jesosy Kristy ho reharehantsika ka tsy mitoky amin'ny nofo fa ozy izy tsika ozy izy le voafora tena izy na hoe le nateraka tao amin'ny fanahy tsika fa sy nateraka taty amin'ny nofo de ozy izy tsika ozy izy zay manompo amin'ny fanan'Andriamanitra na hoe nitovy le tenen'i Jesosy teo ihany io de hoe manompo amin'ny fanahy tsika ary manao an Kristy Jesosy ho reharehantsika ka tsy mitoky amin'ny nofo de amin'ny ankapobeny mantsy zany hoe ny olona manompo amin'ny fanahy ny zavatra fantatsika voalohany de hoe manao an Jesosy ho reharehany de ny dikan'izany manaraka mantsy le hoe tsy mitoky amin'ny nofo zany Jesosy mantsy ety amin'ny fanahy de rehefa tsy Jesosy de nofo izy le tena natiorantsika tsy lasa rotsony fa lasa ray fa izy mahafantatra ny tenantsika tsika tamin'le natiorantsika taloha de leo izy atsika ao amin'ny nofo aty amin'ny vatana fa izy manana le natiora vaovao tsika de le hoe nateraka Andriamanitra zay teraka ny fanahy de fanahy misy andreny anankiroa reny mantsy zany de zavatra tenen'ny ten'Andriamanitra hoe le famoranana le fanompona tena izy ozy izy le hoe fanompona fanan'Andriamanitra de tsy mitoky le aty amin'ny nofo le natiorantsika taloha le tsika ty ivelany le zavatra ataontsika sy ny sisa fa mitoky amin'ny fanahy tsika na hoe mirehareha amin'ny Jesosy de mirehareha am'le hoe izy atsika rehefa amin'ny Kristy de amin'ny andininy faefatra izy miresaka kanefa mba manana zay tokiako amin'ny nofo ihany aho raha misy olona hafa manao ka hitoky amin'ny nofo maika fa izaho fa voafora tamin'ny andro favalo aho avy amin'ny fototry Israely de avy amin'ny firenen'i Benjamina Hebreo sady avy amin'ny Hebreo araky ny lalàna de fariseo de tomantsy zany Paolo manompoka amin'ny tanisa hoe inona ny atao hoe manompo amin'ny nofo manao famaritana izy de ozy izy hoe zavatra voalohany ozy izy ny dikan'izany hoe manompo amin'ny nofo zany de mitoky amin'ny hoe zavatra nataon'olona taminazy tamin'ny mbola kely de zany mihitsy mantsy zay mantsy taloha fantataraika an'izany fa tany fiangonana taloha atao batisa mbola kely n'olona de misy fotoana zay mitoky amin'izany tadidiko mihitsy ary tamin'izany de tamin'izany za fa tsy te hanao batisa ny zanako tsony fa nomboka nafantapantatra kely an'izany hoe tsisy dikany amin'izany fa mila mandray an' Jesosy n'olona de zay vovovonjy de tadidiko mihitsy tamin'izany nisy ray aman-dreny de zany ray nitokiny hoe atao batisa ohatsy izy so de sanatr'izany hoe maty zany hono le zaza de hoe mba lasa vovonjy raha atao batisa tsisy idiran'izany afa mantsy zany fa hoe zany fotsiny le olona tsy marina zany zavatra teneniko zany fa ozy izy hoe mitoky amina zavatra natao tamin'ny mbola kely ohatran'izany ozy izy zany atao hoe manompo amin'ny nofo voalohany de ny tamin'ny Paul mantsy le hoe izy le hoe foraina tamin'ny andro favalo de ozy izy faharoa hoe avy tamin'ny fototry Israely mitoky amin'ny zavatra le firazanana zany atao manompo amin'ny nofo faharoa de dikan'izany mantsy zany ohatra hoe manao zavatra ohatran'izany ianao de tsy mety zany atao manompo amin'ny nofo de tsy zany le fanompona an'Andriamanitra te amin'ny tesimeta vaovao fa zavatra hafa de ny fahatelo ozy izy hoe avy amin'ny firenen'i Benjamina na hoe Hebreo sady avy amin'ny Hebreo aho dikan'izany mantsy zany hoe mitoky amin'ny hoe firazanana hoe iza zanakiza taranakiza zany mbola mitoky amin'ny nofo daholo de ozy izy ny fahadimy araky ny lalàna de fariseo de zany mitoky amin'ny nofo manaraka fanompona amin'ny nofo manaraka fanompona fototra amin'le lalàna le tao amin'ny tesimeta taloha iny de araky iny mantsy ozy izy de fariseo izy andininy fahenina araky ny zotom-po de nanenjika amin'ny fiangonana fahenina amin'ny hoe manompo amin'ny nofo mantsy zany mitoky amin'ny hoe zotom-po de nena zany mihitsy koa zay taloha misy olona voadokadoka mihitsy hoe ihany hoe mafana fo be iny de rehefa misy loatra hoe mafana fo be ao am-piangonana ohatra tamin'izany de voadokadokan'ny olona eritreretin'olona hoe iny mihitsy le olona tena hoe manompo an'Andriamanitra de le izy mantsy zany tsy hoe zavatra ratsy mafana fo fa rehetra mafana fo izy de zany zavatra hitokiny de zany ny atao hoe manompo amin'ny nofo eritreritra zany hoe sitran'Andriamanitra ohatra satria mba famezaka be na hoe vovontsy satria mba famezaka be misy olona manana fisainana zany fa zany ny antsoin'ny baiboly hoe manompo amin'ny nofo
de manaraka fafito ozy izy hoe araka ny fahamarinana avy amin'ny lalàna de tsy nanatsiny na hoe nitoko tamin'ny zavatra nataony tsaraina amin'ny lalàna zany atao hoe manompo amin'ny nofo de nanao zany mihitsy mantsy zay taloha tadidiko tamin'izany de isan-kalady de mitady lalàna de milohana n'olo hoe tsy natateraka an'izany nareo de mila mifona nareo mila manao an'izao nareo de rehefa avy mifona mantsy zany zay de mieritreritra an'izany hoe lasa tsy manatsintsony anatrehan'Andriamanitra fa zany atao hoe manompo amin'ny nofo mitoky am'le zavatra ataotsika hoe nanao zavatra ratsy isa nanao zavatra tsara de dikan'izany mantsy matetika rehefa matsapa tena am'izay anao ohatrany hoe mba tsy de nanao zavatra ratsy be ohatra de ohatrany hoe matsapa marimarina kely anatrehan'Andriamanitra fa zany atao hoe manompo amin'ny nofo de rehefa mantsy fidintsika kely zany raha ohatra hoe verenantsika jerena de tsy hoe manompo amin'ny nofo izy de mitoky amin'ny zavatra natao taminazy tambola kely de ao anatin'izany mihitsy mantsy ny batisa fa ao anatin'izany mihitsy ny famorana taloha fa misy koa olona mitoky amin'izany hoe nataon'olo batisa tambola kely nefa tsy tadidiny akory ary hoe nisy nanao batisa anazy an'izany tsy fantany avy na nisy zany na laingan'olona faharoa ozy izy hoe mitoky amin'le firazanany hoe avy amin'ny fototry Israely izy avy amin'ny taranaky Benjamina avy amin'ny Hebreo sady tena Hebreo mihitsy de araky lalàna mitoky amin'ny lalàna hoe za fariseo za zao manana zany hoe ohatra hoe manamanana toerana kely am-piangonana de ohatrany hoe matsapa tena hoe ambony be na hoe manamanana toerana kely amin'ny fiarahamonina koa ohatra hoe mba olona ohatrany hoe manamanakaja amin'ny fiarahamonina de rehefa makany am-piangonana de mieritreritra zany hoe manana tombony mihoatra noho ny hafa zany atao hoe manompo amin'ny nofo manaraka mitoky amina zotim-po mieritreritra zany hoe za mafana fo be de za zao tahin'Andriamanitra kokoa noho ny hafa zany atao hoe manompo amin'ny nofo de manaraka ozy izy hoe mitoky amin'ny asa le asa atao aty ivelany iny hoe za nanao an'izao efa nentan'izany tsika nisy fotoana tany amin'ny liko Jesosy nanao fanoharana le hoe nisy fariseo de nitanisy hoe za manao mpahafolo-karena za mivady anina za manao an'izao za tsy mitovy an'io mpamoretra io fa zany atao hoe manompo amin'ny nofo de Jesosy mantsy niteny hoe ho avy ny andro sady efa tonga le andro am'izao fanekena vaovao zao de efa namafisin'ny Paoly koa zany tany amin'ny Romana 7 teo hoe fomba fanompoana an'Andriamanitra ozy izy rehefa afaka tamin'ny lalàna antsika de afaka amin'ny fanompoana taloha iny am'izay fa manompo an'Andriamanitra antsika amin'ny vaozam-panahina mitovy le nitenen'i Jesosy ihany ho avy ny andro izy Jesosy ny olona na hoe mpivavaka zay mivavaka amin'Andriamanitra de mifandray amin'Andriamanitra ny mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fanahy sy fahamarinana de mitovy le ndresan'le tany amin'ny Korintiana 2:7 teo ihany hoe misy fomba fanompoana vaovao de fanompoana amin'ny fanahy de fantaniana am'izay mantsy zany hoe inona am'izay zany le fanompoana amin'ny fanahy de le famvakitsika kely tany amin'ny Filipiana 3 teo mantsy le izy fa le amin'ny 7 hoe tsika ozy izy manao an Kristy Jesosy ho reharehantsika ka tsy mitoky amin'ny nofo de zavatra atao voalohany mantsy zany tsy mitoky amin'ny nofo tsy mitoky amin'le zavatra notanysaintsika teo hoe naterakiza nataon'olona ina tambola kely manana toerana ohatry ny ahoana ianao fiarahamonina anao am-piangonana ianao ve mafana fo be sa kamokamo ianao ve matateraka le lalàna sa tsy zany atao manompo amin'ny nofo de tsy mitoky amin'izany sika ozy izy de zao am'izay nitenen'ny Paoly amin'ny 7 nefa zay azoko tombony de nataoko fatiantoko kosa noho ny amin'ny Kristy de eto mantsy zany zavatra nataony voalohany hoe ny sainy ozy izy zay zavatra nananany tao amin'ny nofo hoe satria izy jiosy ohatra de terehare am'izany hoe za tsy jentilisa fa za jiosy za manana fanekena niaraka tamin'Andriamanitra hatramin'ny mbola kely ny saiko zany ozy izy hoe tsintsinona de nakabeazantsika mantsy tsisy hoe jiosy zany tsony fa izy misy fotoana antsika mitoky amina zavatra ohatran'izany hoe za nataon'olo batisa tambola kely tamin'ny fiangonanay taloha zao zany zavatra resabe mihitsy zany hoe vita batisa zany misy an'izany mihitsy ary sokajin'olona tamin'izany misy hoe vita batisa le olona le vita batisa fotsiny mantsy zany de nizana teo de misy hoe mpandray zany mantsy tsisy dikany amin'ny baiboly hafa fa hoe misy an'izany fotsiny sokasokajina tamin'izany fa tsisy an'izany ozy izy Paoly fa ozy izy hoe raha zay zavatra nananako tombony ohatran'izany mihitsy de vao may nisaiko fatiantoko noho ny amin'ny Kristy de zavatra atao mantsy zany hoe alohany hoe irehireo amin'ny Kristy tsika de mila isaitsika tsisy dikany aloha le aty amin'ny nofo fa tsy afaka tsika sady mirehere amin'ny Kristy mirehere aty amin'ny nofo de mila manisa an'ireny zavatra reny tsisy dikany aloha tsika ozy izy na hoe lasa fatiantoko mihitsy ary zany de manatin'izany koa zany le hoe manana toerana kely amin'ny fiarahamonina ohatrany hoe mba ohatra hoe manamanam-bola kely kokoa mitany noho ny amin'ny hafa zavatra ohatran'izany na hoe miaina fiainana mba masimasina kely kokoa mitany noho ny amin'ny hafa li zany tsy hoe zavatra ratsy ny ten'Andriamanitra mantsy tsy resaka fanavana hoe ratsy miaina fiainana tsara sa tsara foana mihitsy miaina fiainana tsara fa manompo amin'ny fanahy tsika nefa fa tsy manompo amin'ny nofo tsy mitoky amin'izany amin'ny 9 eny tokoa fa ataoko fatiantoko avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioarany hatsaran'ny fahalalana an Kristy Jesosy tompoko izay aretako fatiantoko ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka ireny mba azahoako an'i Kristy
de matsy mbola mitoy amin'iny ihany hoe ataoko fa tiantoko izy zay zavatra nananako tamin'ny nofo zay zavatra natonga na hoe lasa teanompo amin'ny nofo le zavatra fanaraka am'le sokajin-javatra fandresantsika teo ihany. Andininy fasivy am'izay mantsy ny tena zava-dehibe be manomoko amin'ny resaka hoe inona za manompo amin'ny fanahy zany ary mba ho hita ao aminy ao amin'ny Kristy mantsy zany ny zavatra voalohany dikany hoe manompo amin'ny fanahy de hoe mahita ny tenantsika ao amin'ny Kristy. De avy eo izy ny dikan'izany ohatsy izy hoe tsy manana ny fahamarinako zay avy amin'ny lalàna na le fahamarinana le noho ny asa nataoko tsikelikely iny fa zay avy amin'ny finoana Kristy de ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. De eto mantsy za misy fanavana zavatra kely manompo amin'ny fanahy aloha voalohany tsy hoe mahatsapa tena diso foana. Misy olona mieritreritra zany hoe zany zavatra ara-panahy be ara-nofo be mihitsy zany. Misy olona miaina fiainana zany isaky mivavaka de zay tsinotsinona zay mpanompo tsy mahasoa zay zao de isakan'andro de mangataka an'izany foana hoe matao fitafihavanana. Misy olona mizany foana mivavaka ataony isan'andro fa ozy izy hoe tsy hoe zany ozy izy tsy hoe mahatsapa tena zany tsika hoe diso foana de reo zany koa mantsy le nataony taloha isaky ny fotoam-pihavana zay de mamaky ten'Andriamanitra de miaiky hoe za diso indray androany de fona za de mbebaka marina de zao tsy mbebaka marina avy ary zany fa manao tsinjery zavatra fotsiny fa ozy izy hoe ny atao manompo fanahy ozy izy de mahita ny tenantsika aloha voalohany ao amin'ny Kristy. De izy marina mihitsy hoe tsy manana le fahamarinantsika manokana mahatsapa an'izany mihitsy zany tsika hoe raha zaho amin'ny tenako manokana de diso marina tsy natanteraka lalàna marina mihitsy de diso fa ozy izy hoe manana le fahamarinana nefa tsika de le fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana de dikan'izany manompo amin'ny fanahy tsy hoe mahatsapa tena diso foana fa manompo amin'ny fanahy mirehare amin'le zavatra nanantsika eo amin'ny Kristy mirehare amin'le natiorantsika eo amin'ny Kristy de hoe za fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy de manompo amin'ny fanahy mantsy zany mamantatra hoe inona ny tenen'Andriamanitra mahakasika anahy de zany de za mantsy no jerentsika manomboka ny video manaraka fa hoe mila azontsika tsara fotsiny zany hoe ny atao manompo amin'ny fanahy tsy hoe reny olona mahatsapa tena diso reny de mitomany de manao an'izao de mendoalika be foana izy zany ohatrany hoe manompo amin'ny fanahy mihitsy zany raha jerena hita maso fa zany atao hoe nofo mody ohatran'ny fanahy fotsiny. Fa ny olona tena ao amin'ny fanahy ny olona tena manompo amin'ny fanahy de mahita ny tenany ao amin'ny Kristy de tsy miresaka ny tenany mihitsy izy na de kely isan'andro rehefa miresaka amin'Andriamanitra ohatra izy raha mivavaka de tsy hoe mieritreritra ny tenany tsy hoe mahatsapa an'izany izy hoe zay mpanompo tsy mahasoa zay zao fa rehefa manatona an'Andriamanitra izy de mahafantatra zany hoe misaotra rehefa nino an' Jesosy de za fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy. De zany atao mitoky ao amin'ny Kristy de izy mantsy mbola misy zavatra maromaro teneny ten'Andriamanitra hoe iza tsika rehefa ao amin'ny Jesosy. Mbola jerentsika zany manaraka fa misy fotoana zao ny Baiboly miteny zany hoe rehefa ao amin'ny Jesosy tsika de nataon' Jesosy miendrika hanana anjara lova miaraka amin'olona masina rehetra. Ohatra misy fotoana zao ny tenen'izany ten'Andriamanitra hoe rehefa ao amin'ny Jesosy tsika de nitahin'Andriamanitra tamin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Rehefa ao amin'ny Jesosy tsika de ekenao amin'ny malala be deaibe ny ten'Andriamanitra miresaka an'izany sady mbola ho jerentsika mihitsy zany fa hoe zany atao hoe manompo amin'ny fanahy de mitoky amin'le hoe iza tsika ao amin'ny Kristy de mahita ny tenantsika ao amin'ny Kristy de mitovy le ten'Andriamanitra le mivakitsika tamin'ny Korintiana voalohany toko 5:4 teo ihany koa de tsy mahalala olona intsontsika araky ny nofo tsy mahafantatra olona araky nofo tsy mihitsika ozy izy na de ao anatin'izany mihitsy mantsy ny tenantsika raha mpifandraisika amin'le Filipianina toko 4:5 teo de zany atao manompo amin'ny fanahy. De tantara zavatra kely mihitsy mantsy hafa nisy fotoana tamin'izany de nisy olona narary tonga tao an-trano de tamin'izany zay fa nanomboka nino zany hoe Andriamanitra manasitrana de tamin'izany fa niaraka ny confesse ny ten'Andriamanitra teo zay de namaky teo Baiboly ny tena zany hoe raha mametra tanana marary izy de sitrana de fa mivavaka zany zay de nametra tanana tam'le olona de tamin'izany tonga avy any le olona le ohatrany hoe mba manana titre kely de nisy anankiroa zareo tamin'izany de tonga avy any de mivavaka hoe nde vavaka am'le olona marary zany fa hoe mivavaka tsotra aloha ndao tsika hiaraka vavaka aloha de mivavaka teo izy de nitalao tamin'Andriamanitra teo atao vita fihavana aminao zay atao an'izao de nefa ny programa tamin'izany hoe andeha hanasitrana le olona marary de dikan'izany mihitsy mantsy ohatra manana toe-tsaina ohatran'izany ianao tsy mahazo antoka hoe vita fihavana amin'Andriamanitra ohatra tsy mahazo antoka avy ianao hoe milamina tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra nefa ianao mieritreritra zany hoe nde metra tanana amin'olona marary de tsisy dikany avy zany memezany devoly fotsiny meme fotsiny izy hoe anahy zany izy ary zany tsy mahafantatra akory hoe manana fahefana amin'izany izy ary tsy mahafantatra akory hoe olona marina de nefa tsika mametra tanana amin'olona amin'ny finoana de raha ohatra hoe tsy mahafantatra an'izany avy ary ianao tsy mahay mijery ny tenanao amin'ny Kristy ohatra fa mieritreritra an'izany hoe za le olona avy niady mivady maly de raha ohatra hoe miteny an'izany nieritreritranao ihany de efa miteny aminao
hoe iza koa ianao mba metrametra tanina amin'olo ianao ary nanao zao maly ianao ary nanao zao tam'izao ianao ary tsy fantatra akory hoe mivita fihavana amin'Andriamanitra sa tsy vita de tsisy dikany misy avy zany de raha zany koa n'olona mangataka zavatra amin'Andriamanitra misy fotoana tadidiko tam'izany de mifadianina ohatra ny ray andro tsy mihinan-kanina mieritreritra fotsiny hoe hangataka zavatra amin'Andriamanitra de ny tena antsika ihany de efa mahatonga antsika tsy mino ny saintsika ihany de efa manameloko antsika hoy iza koa ianao mba eritreritra zany hoe Andriamanitra ngeza-be ny hiantsika noho ianao ry jereo vao nanao zao ianao ry jereo vao nanao zao ianao ry jereo vao nanao reto zavatra ratsy be reto de dika zany mantsy tsisy dikany mihitsy avy sika raha tsy mahita ny tena antsika eo amin'ny Kristy tsy afaka mandray zavatra amin'Andriamanitra na de kely manana zany fisaina zany foana iza marina moa za de raha ohatra hoe melony devoly am'zany sika ny devoly mantsy izy ny baiboly le mpanameloko an-dralahy de raha ohatra melony devoly am'zany sika hoe iza ianao mba eritreritra n'zany hoe ametratana amin'olona marary de sitrana iza anao mieritreritra n'zany de zavatra tena mitranga mihitsy mantsy matetika raha ohatra manan-janaka ianao de zanaka matetika misy olana foana mararirary manao zao de ndika zany mantsy kristiana tsy maintsy mahay an'zany mihitsy na farafahakeliny ianao tsy maintsy manana révélation kely am'zany hoe resaka fanasitrana fa raha zany de jaly be foana fa raha ohatra anao tsy mahafantatra hoe izy ianao amin'ny Kristy tsy mahay mijery ny tenanao amin'ny Kristy de tsy inao avy ianao hoe ametratana amin'olona marary ianao de ho sitrana le olona fa izy ianao ohatra ny eritreritra n'zany ohatra raha teneny devoly an'zany ianao de tsy mahafantatra marina hoe iza marina moa za eritreritra n'zany za ry tam'izao vao nanao zao za ry tamin'io vao nanao an'izao za reto zavatra reto de raha zany koa de raha ohatra misy olona koa mieritreritra zany hoe mitoky amin'ny tenany am'zany hoe satria za masina be mihitsy de tsy ela be avy ianao de fisy zavatra hitranga de fa anao zavatra anao fahadisoana ianao de vao may tsy manana fahatokiana tsony mihitsy indray na de kely de lisa mantsy zany ny fahamarinantsika amin'ity amin'ny nofo miovaova tsy azo hitokiana fa ny fahamarinantsika eo amin'ny Kristy rehefa leo iza antsika eo amin'ny Kristy ka mahay mijery ny tenantsika antsika hoe ao amin'ny Kristy za de eo amin'ny Kristy sisy fanomelohana tsony hoy izy ny ten'Andriamanitra am'izao amin'ny Kristy ohatra Romana 9:9 zany de 9 de mahafantatra zany tsika hoe na de nanao zavatra ratsy kely raha de manana fahatokiana foana baiboly miteny zany hoe raha mametratana amin'olona marary de sitrana satria tsika tsy manana fiahihina am'zany hoe iza moa za satria mahafantatra zany hoe za ao amin'ny Kristy de rehefa amin'ny Kristy de tsisy fanamelohana tsony de zany mantsy ohatra foana fa tena hoe ny fahafantarantsika hoe iza antsika eo amin'ny Kristy de fahaizantsika mandeha araka fanahy mahita ny tenantsika eo amin'ny Kristy de sady mampianatra antsika mihitsy hoe ay andray zavatra amin'Andriamanitra ho antsika mihitsy aloha voalohany fa sady mahatonga antsika mihitsy koa hoe lasa vavolombelona am'izay mahay mampiasa le fahefanana anantsika mahafantatra an'izany hoe raha sendra marary ny zanakao ohatra de tsy hoe mikorontantsaina hitady an'izao fa ianao ihany de afaka mametratana amina zanakao marary ohatra de sitrana zay zao fanita zany betsaka be fa tsy voaisako tsony mihitsy de tam'izany le olona marary le tonga tao an-trano za mantsy de n'olona mbola nisafisafiritaka teo anao dinidinika anao an'izao le olona fa sitrana ny farany mbola tsisy nanomboka andinidinika mbola tsisy nanomboka aninona de fa sitrana teo le olona de satria mihitsy le izy le fombafomba tsy hoe izy antsika amin'ny nofo tsy hoe za zao fa raha mahita ny tena antsika antsika ao amin'ny Kristy hoe za ao amin'ny Kristy de Jesosy nampananteny hoe mametraka ny tanako amin'olona marary de sitrana le olona de fa nahita an'izany zay misy olona be deabe koa mahita an'izany foana fa hoe mila manana zany révélation zany fotsy antsika de mahay mandeha araka ny fanahy mahay manompo amin'ny fanahy mahay hoe mifandray amin'Andriamanitra amin'ny fanahy fa tsy aty amin'ny nofo de zay ny ten'Andriamanitra vakintsika am'izao vidéo zao fa tena hoe zavatra mila manomboka ianaranao mihitsy zany androany amin'ity vidéo ity hoe manomboka manova amin'ny fisainanao ianao hoe tsy hijery anao tsony aty amin'ny tenanao manokana fa hijery anao hoe ao amin'ny Kristy de amin'ny vidéo manaraka antsika manomboka miresaka am'izay hoe inona am'izay ny tenany ten'Andriamanitra miresaka an'izany hoe iza antsika rehefa ao amin'ny Kristy satria tianao ao fa zanaka malalanao satria tianao